Merhaba dia tonga soa nanao fanahinina mihitsy aloha tsy nanao vaovao satria nanaraka ny kanina dia navelako vita mihitsy aloha le kanina le izay navarinany gasy indray zay fa nanao vaovao ny info éveil sy ny canto info androany resaka mikasika ny abus de pouvoir n'ireo gendarme na koa ny trafic de drogue na trafic na zava-mahadomelina. Ny mitazona laharana voalohany amin'ny resaka corruption ao Madagasikara dia ny gendarme ary ny magistrat ary manaraka azy ny commune ny fampianarana ary ny farany ny resaka taratasy tany sy ny etra zany hoe ireo mpikarakara resaka tany. Raha ny gendarme fotsiny dia mahatratra 21,8% ary ny magistrat kosa indray 15% ny taon'ireo mpanao kolikoly. Amin'ny resaka fandriampahalemana fitsarana no tena feno kolikoly ary 10% na 10% n'ireo olon-tsotra ihany no mahasaky mitory no mitahotra. Izany tahotra izany dia vitsy de vitsy no mahasaky mitory. Araka ny statistique izay navoaka ny Kajak izay antsoina hoe centre d'action juridique et d'action citoyenne na ivo toeram-pitsarana sy hetsika ataon'ny olom-pirenena izy amin'ny teny gasy. Raha tsy manana pouvoir na vola dia tsy azo atao ny mitory ny iray amin'ireo olom-panjakana ireo satria raha mitory gendarme iray na olona ao amin'ny fitsarana iray dia mifampiaro izy ireo ary tsy ianao irery ihany no ivadiany lay afera fa ny fianakavianao sy ny namanao. Mila olona manambola sy manana pouvoir zany vao afaka mifampitorina miady araka lalàna amin'ireto olona ireto. Anatin'izay resaka kolikoly izay ihany dia mbola ny gendarme ihany koa no mitazona ny laharana voalohany amin'ny resaka kolikoly, resaka zava-mahadomelina na resaka alatromby na fivarotana sy fanaparitahana fitaovam-piadiana ary fanaovana abus de pouvoir amin'ny fokon'olona. Raha tsy resaka tsika tamin'ny 2014 fotsiny zao dia nisy gendarme maromaro tratra ny tondra zava-mahadomelina izay hiazo any Tananarivo ny alavitany Betroka ary tratra ny polisy miaraka tamin'ny fiara 4x4 telo vao aingana ihany koa roa andro ngambany zay roa andro teo eo ngambany zay dia nahatratrarana 30 hectares tany Ampanihy 30 hectares na plantation de cannabis tany ihany koa tao Andranovato fa matetika amin'iny faritry ny avaratra sy atsimon'ny Madagasikara iny tena fanaovan'izy reto zany fambolenany zany resaka cannabis zany fa amin'iny faritra atsimo iny no tena malalaka koa no fambolena satria izy hodidinina tendrombohitra. Izay resaka drogue maivana matetika Betroka zay dia mahatonga ny gendarme na miaramila izay manao ny fampandriatany amin'iny faritra iray iny ary manapatra ny hery sy manao ny abus de pouvoir amin'ny olon-tsotra satria noho ireo zavatra ireo ambolen'izy ireo etsy andaniny ihany koa ny arena akibon'ny tany. Marina fa nanomboka tamin'ny 2012 dia nirokatra be zany fanaparapahefana izany na izany abus de pouvoir izany izay nataon'ireo mpitandro filaminana izay tamin'ireo toerana atsimbo dia noho ireo arena akibon'ny tany toy ny uranium, mercure, ilménite na ny pierre précieux na ny pierre semi-précieux toy ny saphir, émeraude, cristal na ihany koa ny resaka volamena ary ny resaka diamant de très haute qualité zay avo indrindra. De noho ireo zavatra ireo no mahatonga ny gendarme izay manapatra ny fahefana ary mandroaka ny ponina ary mandrava ny fonenan'izy ireo mba ampamora ny fitrandrahana ataon'ireo vahiny izany hoe roana ary vonoina mihitsy ny aza ny malagasy mitovy aminy satria omena ny vahiny ny toerana sy ny arena ao anatin'ny tany izay ipetrahan'ireo olona ireo dia tsy azo asiana olona mipetraka na
manelingelina izany vahiny izany manodidina ireo toerana ireo dia avy eo mody atao hoe resaka dahalo na resaka fandriam-pahalemana manenjika dahalo toy izany resaka remenabila olona tsy misy izany remenabila izany fa olona foronina toy ny Osama Ben Laden izay iantsiana ady amin'ireo arabo dia olona iray izay nianatra sy niasa tao amin'ny orinasa amerikana na NASA ary niala dia atahoran'izy ireo anaparitaka ny fahaizany na andeha ataon'izy ireo hoe atahorana hitsikilo hitatitra zavatra any amin'ireo tany arabo ireo fa zany hoe juste hoe natao zany noforonina mba hiantsena ady amin'ireo arabo ireo noho ireo arena zay ananan'izy ireo na ny resaka pétrole dia notsingain'izy izy ireo manokana iny ranga anankiray zay ataon'izy ireo hoe Osama Ben Laden zay olona tsy misy izay nofonon'izy ireo mba hiantsena ady amin'ny arabo dia toy izany ihany koa no zavatra nisy taty Madagasikara noforonina izany resaka remenabila izany io remenabila io sady olona tsy misy fa olona anarana ny foloporon'ireto mpitandro filaminana ireto fotsiny mba androahana ireo mponina manodidina n'ireo toerana izay feno arenakibon'ny tany ary mba anamora angalana ny ombin'izy ireo mba anondranana izany mora fotsiny ary ny vola zay azo amin'izany omby azo mora zany tafiditra ao anatin'ny paosin'izy ireo raha nanaraka ny fomba fisamborana izany olona izany sika dia nilaza ireo gendarme fa ny hodidinina ny tranony nefa tsy azo ihany remenabila avy eo ary niteny ihany koa izy ireo hoe tsy mbola nahafantatra na nahita izany remenabila zany tsy fantatra akory ny tareny nefa afaka andro vitsivitsy dia namoaka sarina lehilahy anankiray tsy fantatra hoe olona notambazana ohatrinona na olona nampitahorina izay olona zay azon'izy ireo tao izay olona azo ampitahorina no nalain'izy ireo sary nampanaovina akanjo madio tsara nampanaovina satroka tsara be efa tonga taty France le resaka dia ny teny moa ny frontière hoe andefa mpitandro filaminana any Madagasikara anenjika izany remenabila zany andefa mpitandro filaminana anenjika olona anankiray fa saingy nanday izy ireo moa zany hoe reto affaire interne dia tsy tokony hidiran'ny frantsay matahotra ho hitan'ireo équipe na ho hitan'ireo mpitandro filaminana frantsay ny film hollywoodienne izay ataon'ireo gasy dia izany no nanderana ny frantsay mba tsy hiditra amin'izany affaire-ny remenabila izany ary nanomboka tamin'ny 2012 ohatrany teneniko teo fanaon'izy reto mihitsy manao exécution ny olona tsotra noho izay abus de pouvoir izay dia ataony exécution ny olona tsotra rehefa tsy manaiky miala amin'le toerana hipetrahany roana ary dorana ny tanànan'izy reto satria ho avy eo ilay vazaha izay nividy nomena ny gasy izay mipetraka amin'ny toerana ary tsy mahafantatra akory hoe misy arena kibony tany anatin'ny tony ambanin'ny tony toerana hipetrahana itony zany izay manodidina io toerana kibotany izay trandrahana io dia tsy maintsy esorina dia na vonona izy ireo na alefany anala na alefany amin'izay toerana alavidavitra satria manelingelina ny vahiny manelingelina ny vazaha izay haka ny arenany gasy hipetraka ao Madagasikara dia ny olona ny gasy mitovy aminao ihany no mamono anao eo ihany koa ny akamarozany ny mpanao gazety any Madagasikara dia miaraka saina amin'reto olona ireto satria raha nanaraka tsara ny vidéo ny franc-maçonnerie zay nataoko dia anatin'izany franc-maçonnerie zany ny mpanao politika ny mpanao gazety ny mpanao affaire ireo olona anankitelo ireo dia olona anaty kitapo anankiray daholo ny zavatra anaovan'izy ireo an'izany cannabis zany dia eo ihany ny fampiasan'izy ireo azy fa anaovana fitsaboana ny mararin'izy ireo ny cannabis amidy any pharmacie amin'izao fotoana izao aty ivelany fa ny cannabis izay mbola frais avy any Madagasikara dia omena an'ireto olona ireto ary manao échange na
zava-mahadomelina dura sy ny zava-mahadomelina maivana izy ireo zay indo pakistanais izay anafarantsika ireo vary mora izay alefa any Madagasikara dia aferina ambanin'ireny zavatra ireny ao ny cannabis ny drogue dure izay alefa any Madagasikara. Izany zavatra zany tsy mbola fampiasain'ny Madagasikara tsy mbola fampiasain'ny gasy tsy fantatry ny gasy fa animbana ny gasy dia alefa any izany fa ny akamaroany mampiasa izany drogue dure zany dia ny olona aisé zany ny olona manapaka tao izy ny olona tsara toerana ny vahiny tsara toerana ny gasy zay tsara toerana mitazona lo toerana ambony indrindra ao Madagasikara mampiasa izany satria ireo zavatra ireo tsy azon'izy ireo atao itsony aty ivelany satria tratra raha tratra ianao na manambola manahoana na olona malaza manahoana rehefa tratra dia mikatra dia noho izany zavatra izany dia any Madagasikara any Afrika no anaovan'izy ireo any izany zavatra izany dia matetika ireo zava-mahadomelina zay mahery be ireo dia ireny sambo voilé na ireny sambo zay foentina mirendrarendra ireny sambo kelikely reny no entin'izy ireo satria mora ny anondranana izany miala avy any Seychelles Maurice dia tonga aty Madagasikara dia ampiasain'izy ireo izy tompo no mampiasa azy any Madagasikara resaka vary aty hoe alefa aty Madagasikara aondrana ny varitsika izay tokony ho atsika gasy dia aondrana any Californie aondrana aty Europe aondrana any Maurice aondrana any La Réunion amin'izao fotoana zao La Réunion tsy dia manafatra firy satria nisy olana kely niaraka tamin'ny retim-pitondra tamin'ny nomboka tamin'ny 2011 dia Maurice Californie zany ny tena voalohany indrindra satria 100 tonnes isan-taona no makany amin'ny Californie resaka vary mena na reny vary mavokely reny zany hoe isika andefasany ny vary tsy misy mpihinana avy any Pakistan izay antsoina hoe vary mora. Ny gasy mamboly ho an'ny malagasy alefa any Californie ny vahiny no mihinana azy fa ny gasy kosa indray ny gasy ampinanana ny vary tsy fihinan'ny olona fa le vary tsara aondrana any ivelany. Ny gasy mipetraka amin'ny toerana zay hipetrahan'izy ireo na tsy fantatr'izy ireo aza hoe misy arenakibony tany ambanin'ity sous-sol n'ity trano hipetrahana ity dia vonoina ireo olona ireo atao exécution sommaire dia na roana amin'izay toerana tokony misy azy omenany vahiny ihany koa. Zao indray malaza be mihitsy amin'izao fotoana zao ny Madagasikara hoe lasa manan-danja be mihitsy ny ambasadin'ny France satria izy no mandidy hoe ny resaka kolokolo Madagasikara mila atao tsara satria betsaka kolokolo loatra mila mamoaka opposition eto Madagasikara satria tsy mety ireo zavatra manodididina ny ambasadin'ny France dia narodana satria manelingelina ny ambasadin'ny France zany hoe zavatra niteneniko hatrizay hoe efa tsy gasy itsony ny Madagasikara fa efa frantsay voalohany indrindra nge ireo olona raha mandinika ianao hoe tsy gasy mitondra satria ilay mpitondra antsika ao mpitondra ny gasy ao efa nationalité français efa manana trano maromaro aty France le olona tsy ho exilé mihitsy izy ary tsy maintsy ny français no omeny lanja ambonimbony kokoa toy izay ny gasy mitovy aminy satria zavatra natao exprès zavatra efa vita tsara mihitsy ny hoe natao mera le olona dia amin'ny mahamera azy dia iny olona iny ihany no asaina manakorotana ao Madagasikara satria efa nationalité tamin'izany fotoana izany ametrahana azy mba moramora ny igideny France ny Madagasikara fantatro fa ny UE ny Union Européenne na ny ONU mihitsy ny aza no mametraka ireo olona ireo afaka mieritreritra tsara mihitsy gasy hoe inona moa zavatra misy eto Madagasikara nanomboka tany amin'ny fanjanahantany mba ny zavatra nivoatra ve teto Madagasikara mba ny zavatra niova ve tole teo ihany no miverina teo ihany no miverina vahiny anankiray vaza anankiray naratra dia nandeha le olona dia hita hoe mena lay raha zany hoe mena mitovy aminay ihany koa rehefa mandeha donc dikan'izay satria nanambony teny reto vazaha reto hoe Andriamanitra hitan'ilay gasy le izy hoe tsy Andriamanitra kay tony olona tony fa mitovy amintsika ihany nanomboka teo le colonisation zay tsy nanaiky tsony ny gasy manatsaina ohatra zany isika gasy dia tokony
mba tonga saina am'izay hoe tsy mety ity zavatra atao ity fa mbambaniny ireto gasy mitondra antsika ireto ihany sika ny gouvernement dia izy mianakavy voaingana zao any resaka an'le resaka mame ravatomanga am'izao izy acquitté satria mbola ao anatin'ny gouvernement ary le olona zay noteneniko tamin'ny vidéo anankiray nataoko izay nanao babakoto ny gasy izay nivarotra n'le alouette fiatsotsika azy izay zavatra efariny belge zavatra avion izay efariny armée belge no vidiny gasy ary mbola ireo pilote vahiny ihany koa ny mitondra fa tsy pilote gasy zavatra mamenatra raha tokony hividy zavatra ohatr'izany tokony mba hofanina aloha ilay gasy andia anao pilote dia zay ianao zay vao mividy am'izay mba hafa menatra hoe mba pilote gasy no mitondra azy fa vidinao le zavatra vidinao efa simba dia mbola pilote hitondra an'iny gasy tsy misy fa mbola pilote vahiny ihany no hitondra azy manala baraka be rehefa mba mamaky journal ianao dia mamenatra be le zavatra vakinao ao hoe mividy avion ny gasy nefany tsy afaka manamory azy fa tsy misy pilote gasy fa tsy maintsy manafatra avy aty La Réunion na aty France zavy mitondra an'le manamory an'le avion dia nividina koa moa le izy satria akaiky an'le Patrick Leloup izay nanao atsika gasy hoe babakoto izay manana namana akaiky ny armée belge nivarotra ny zavatra iny dia aveo moa le izy namidy any satria zavatra efa angalana pièce fotsiny hoe zavatra efa rin'olona no andaninao ny vola mpanjakana andalinao ny vola pirenena dia zavatra ohatran'izany zavatra mamenatra dia zay dia manaraka indray manao misimisy zay indray aloha ny androany dia isaorana betsaka nanaraka hatramin'ny farany dia isaorana betsaka dia veloma daholo